mahaliana trano no iarahako aminareo amindray am'ty andro faharoa androany ity ao anatin'ilay leloha hevitra hoe an'Andriamanitra ve aho sa any Satana aniza marina ry aho omaly tsika dia nahita fa an'Andriamanitra isika an'Andriamanitra aho an'Andriamanitra ianao raha hiezaka maly tsika tao amboalohany dia hoe an'Andriamanitra ary any Jesosy maro santsika raha manahita hoe an'Andriamanitra dia androany santsika jery hoe an Jesosy aho nefa mialohan'izany dia andehantsika hiaraka hivavaka toeram-bavaka an'izany loha hevitra androany izany raha hiaraka hivavaka tsika Andriamanitra tompo androany dia handinika teninao indray izahay mamindrafo aminay mamelany elokay meteza ianao misy no ampitoetra ny teny izay hiarahanay mandinika amin'ity androany ity veninao ny fanahy masinao izahay andray tsara ny teny sy ampiatra n'izany minaran'i Jesosy amen. An Jesosy aho an Jesosy ianao zao no zava-misy ry mpiaino malala rehefa lavy Adamaseva dia Andriamanitra mihitsy no nanantanteraka ny drafim-panafotana ho antsika izay zany no porofony fitiavany antsika dia ny hoe nomeny ani Jesosy fantatsy ny kristiana rerany ao amin'ny jaona toko 7:4 ianao koa mahafantatra zany andeny rahantsika mameriny jaona toko 7:4 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay nomeny an Jesosy zany itsika ary Jesosy zany no nanao fanambarana manetriketrika taty aoriana rehefa izy resaka tamin'ireo mpianan'ireo ary notantarainy Paoly zany any amin'ny Korinthianina 1:20 ilay déclaration n Jesosy Korinthianina 1:20 fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo zany hoe zany aniza ianao any Kristy olom-boavidy no vidin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy ianao tadidinao hatrany ilay teo toy izao ny tavinana malaza tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana nomeny an'i Jesosy dia mitantara amin'izay ry Petera ao amin'ny Petera 1:1 Petera 1:1 fa fantatrareo fa zavatra mety ho simba tahaka ny vola fotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entindrazana fa ny rahasoan'ny Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy klema ary tsy misy pentipentina ny rano Jesosy no nanavotana antsika hoy Jesosy ianao no vidiko ianao hoy izy ao amin'ny jaona toko 10 andiny 7:20 andiny 7:20 andiny 8 dia mivakitsika mifanarakaraka ireo minaran'i Jesosy izaho dia manana ondry hafa izay tsy amin'ny tevala ity ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany mpiandry ny ondriko mihaino ny feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka azy ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako Jesosy misy mahafinaritra zany na dia ianao zany miteny hoe izaho efa lavitra mihitsy zao fiainako zao efa tena lavitra an'Andriamanitra zao fiainako zao omalytsika ny tena an'Andriamanitra andaotsika hanakaikaiky kokoa Jesosy mbola nividy atsika tamin'ny alalan'ny rano dia miteny izy hoe ianao koa ondriko ianao hoentiko ao anatin'ny vala ianao eto ianao omeko ny fiainana mandrakizay ianao efa ianao mihaino ahy izaho henoinao dia zao tsy ho very mandrakizay ianao
homeko amin'ny fiainana tsisy andro bakanao amin'ny tanako Jesosy mihitsy no miteny an'izany amintsika ry havana. Inona no mbola atahoranao? An Jesosy ianao, an Jesosy aho. Ary dia fanambarana amin'ny fomba manetriketrika andray zany nataon Jesosy amin'ity androany ity hoe ahy ianao. Raha tafiditra teto ambony tany ny fahotana, zay manko ny zavatra nisy. Rehefa vita ny famoronana dia tonga Satana namitaka anao razambentsika, ary dia voafitaka damaseva nihinana ny voankazo voarara. Tamin'ny alalan'ny olona anankiray zany nidirana fahotana. Dia zay koa araka voalazan'ny Baiboly, dia tamin'ny alalan'ny olona anankiray koa ilay Andriamanitra nitafy nofo no manaisitra koa an'izany, maharesy an'izany fahotana izany. Dia zao voalaza ny fitantarany ao amin'ny bokin'ny Romana hoe Romana 5:7. Ao amin'ny epistilo an'i Rome, Romana 5 zany ny andininy ny 5:7 no andeha hovakitsika. Romana 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no hanovana ny maro marina kosa no ny fanarahan'ny anankiray. Zany hoe raha napiditra ny fahotana teto ambony tany Adama sy Eva, dia ilay olona iray, dia ilay zanak'Andriamanitra manaitra ny fahotana zao no manome andray an'izany fanarahana na hoe famaninana fanavotana ho antsika tsirairay avy izany. Dia mbola tohizany ao amin'ny Romana 5:7 ihany. Romana 5:7 zany. Dia zao voalazany amin'ny anaran'i Jesosy. Miteny araka ny faraon'ny olona noho ny fahalemen'ny fonareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba amin'ny tenanareo. Eto zany dia misy torohevitra, misy toromarika omeny Jesosy ilay tompontsika, fananany isika, navotany tamin'ny rano. Dia zao no toroheviny eo amin'ny 1:7 tapany faharoa. Fa tahaka nanoloranareo ny momba ny tenanareo mpanompo ny fahalotoana sy ny tsy fanarahan-dalàna hatateraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba atolory koa ankehitriny toy izany ny momba amin'ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hatanteraka ny fahamasinana. Eto zany Jesosy dia miteny mazava tsara hoe sahala amin'ny nanoloranareo tena, nandeha nareo araka ny sitraponareo, nandeha araka ny tianareo, nandeha araka n'izay mba ninian'ny fonareo tany, nefa nanalavitra an'Andriamanitra vokatry ny Satana. Dia zao atolory kosa ny tenanao hoe atolory ny tenanao, ny momba amin'ny tenanao mihitsy ozy izy ho mpanompo ny fahamarinana hatanteraka ny fahamasinana. Jesosy zany no manome toromarika antsika tsirairay avy, ny amin'izay mahazy antsika izany, atolory azy zany. Raha manaraka an'izao fandaharana izanao dia zao miteny aminao Jesosy amin'ity androany ity, atolory azy ny tenanao rehetra. Aoka ho mpanompo ny fahamarinana ianao, hatanteraka ny fahamasinana eo amin'ny fiainanao. Tena tianao Andriamanitra, nanome an'i Jesosy hamonjy anao. Andao ho tanterana zany toromarika. Raha atao hoe baiko moa dia ohatrany hoe manery, kanefa eto zany raha mbola zanak'Andriamanitra ianao dia raisinao toromarika, raisinao baiko zany hoe Jesosy mihitsy no miteny amiko hoe atolory ny momba amin'ny tenanao rehetra, dia andao hankatoavina izany. Omalitsika dia nahita fa mila manaraka izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Sambatra izay mamaky sy ny mihaino mitarina izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Dia eto zany, satria mpanompo ny fahamarinana isika, mpanompo n'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Ary eto androany dia hoe an Jesosy aho,
dia izao inona ary no ataoko? Mampiatra ny fahamarinana izay voalaza ny Baiboly. Inona ny fahamarinana fantako raha anatin'ny Baiboly? Inona ny voalaza ny tenin'Andriamanitra? Inona ny voalaza ny Jesosy ao anatin'ity Baiboly ity? Dia izao tanterahako izany, arahako amin'ny antsipiriany izany, ary tsy misy fo manohy toky, tsy misy fo izay handanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tadidioa fa ity tenin'Andriamanitra ity dia fahamarinana ny totalikevitry nyity. Any amin'ny Salamo 150 Salamo 150 dia izao ny voalazany. Dia ovakitsika izany teny izany. Salamo 150 ny andininy. Salamo 150 ka ny andininy zato. Fahamarinana ny totalikevitry ny tenao ary mandrakizay fitsipika ao marina rehetra. Koa raha hoy Jesosy hoe mpanompo ny fahamarinana dia mpanompo mitana izay voalaza rehetra ao anatin'ity teny ity. Dia ampiny zany ao amin'ny Jaona 7:7 hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny tenao no fahamarinana, ary izany no ahatongava ny soa amintsika, hanazava ny lalantsika. Maizina izao tontolo izao hoe tsy hoe kory hoe tsisy masoandro dia maizina araka ny hitantsika, tsy hoe tsisy masoandro dia maizina araka ny ohatrany hoe mainty daholo, tsia. Fa eo amin'ny lafiny ara-panahy sy ny hoe zavatra rehetra dia tena efa mijabajaba, efa ao anaty maizina tanteraka izao. Tsy hita intsony le haizanao le maizina ny lalantsika. Dia ao anatin'izao zavatra mampiroroa saina, zavatra manahirana ny fo sy ny saina dia hoy Andriamanitra hoe fa nilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Izany nataony Davida mpirongony. Dia aoka antsika hamaky izany teny izany mba ho fanilo ny tongotra antsika ao anatin'izao fahamazinana izao sy fanazavana lalantsika, tsy fantatra intsony aizany no haleha amin'izao fotoan'izao. Ravana manomboka androany, manomboka amin'izao dia manaova fampiarana ianao, manaova fampiarana ny amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'ny Jesosy le manao aminao hoe ianao novidiko tamin'ny rako ianao. Teo Jesosy aminao manomboka androany ampiaro izay rehetra voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay fahamarinana totalikevitry. Dia miantso anao Jesosy androany mba hanatanteraka sy hiaina araka izany fahamarinana izany. Sitraka ao ve raha handeharaka izany ny fiainanao? Sitraka ao ve raha handeharaka sitrapon'Andriamanitra ny tena ny fihetsika, ny fisainanao, ny fombanao, izay rehetra ataonao? Izao ny fotoana mety hiovanao any amin'izany. Any Jesosy ianao. Andeha hoentsika mavaka izany satria zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainana izany. Tentsika hiaraka hivavaka tompoko. Andriamanitra tomponay lehibe io masonao izay satria ny rany zanakao mihitsy Jesosy Kristy mihitsy no nividy anay vokatry ny fahotana izay tafiditra teto ambonin'ny tany. Tompo, indreto ary izahay mahatsapa an'izany, indreto ary izahay nahafantatra an'izany. Aoka ilay fahasoavanao namen'ny fo sy ny sainay, ka handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy anay, ary hanova ny fiainanay manomboka amin'izao, ka hanatanteraka ny fahamarinana izay voalaza ny teninao izahay. Handeha araka ny marina ka ho masina, ho tanteraka amin'ny fahamasinana noho ny fanarahanay ny teninao Jesosy io mombanao. Anay rehetra izay mikeno
zay mijery an'izao fandaharanay izao, midiratsehatra amin'ny fiainanay tsirairay avy Tompo. Aoka ianao mihitsy no hamany olana tsirairay avy, aoka ianao mihitsy no hanome fivaliana amin'ny fanomponanao ho an'ny tsirairay avy. Ka manomboka izao dia fiainana miova, fiainana tsy toy ny lasa tsony ny fiainanay satria an Jesosy izay. Tonaniko izany teny izany, angatahako izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany.